Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famitiana ny lesona fahasivy isika izay anarantsika nitraniny herinandro iny. So Andriamanitra isika satria mbola nome ny fotoana ary nome ny teny ihany koa ahafantarantsika ny fahamarinana rehetra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny famitianana ny lesona dia hivavaka isika. Ianay tsara indresan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny ajasan'ny voninahitra. Saotra anao izay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao indray fanay hamidina ny lesona ianaranay. Dia mangataka aminao hamoky zavatsoa anay tsirairay avy eto ka oka izay avy aminao ihany no hitoetra. Aminaran'i Jesosy, amen. Ateny lesona antsika moa dia manao ny fototry ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tsy anjery dia ilaina amin'ny Apokalipsy 12:12 dia ny 17 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitahana ny filazanan'i Jesosy. Ny foto-kevitra ara-baiboly momba ny ady lehibe sy ny fitoerana masina any an-danitra dia mifamatotra tokoa ary tsy azo sarahana amin'ny loha hevitry ny lalàn'Andriamanitra sy ny sabatana izay tafiditra ao amin'ny lalàny. Eny tokoa ny ady lehibe dia nanomboka tamin'ny fiampangadadisy nataon'i Losifera tamin'ny toetran'Andriamanitra sy ny lalàny ary ny fitsipiky ny fitondrany. Nanolo-kevitra io anjely mpikomy io fa isika dia olona mizaka tena hozy izy afaka mamaritra tanteraka ny didiny ny atao hoe dikan'izany fiainana izany araka ny fomba antsika manokana ary ihany koa mamolavora ny fifandraisantsika sy ny fiarahamonina misy antsika arak'izay tiantsika. Amin'ny farany anefa io hevitra manevatevan'Andriamanitra io dia miteraka faniriana mazava ny lianan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ny fifandraisantsika ary na dia izao rehetrarehetra izao aza. Na inona izany antony izany ny fanamafisantsika ny mahamarina ny lalàn'Andriamanitra dia tsy resaka ara-dalàna na famonjena amin'ny alalan'ny asa fa raha ny lalàn'Andriamanitra ny fanehoana ny toetrany dia ny lalàna no fototry ny ady lehibe. Ny lohahevitry ny lesona antsika izany nandritra ny herinandro iny dia miompana ao anatin'ny zavatra efatra lehibe. Ny lalàn'Andriamanitra izay ahitana ny sabata dia mandrakizay ary tsy miova satria maneho ny maha-Andriamanitra azy ny toetrany, ny mampahary azy sy mpanjaka an'izao rehetra izao ary ny foto-pitsipika momba ny fiainana sy ny fifandraisana. Ny faharoa dia mahakasika ny fitoerana masina any an-danitra. Io no fonenan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Fahatelo dia ny nanombohan'ny fifandirana lehibe noho ny fanirian'ny Losifera izay haka ny toerana sy ny fahefan'Andriamanitra. Ary fahaefatra, rehefa akaiky farana manko ny ady eto an-tany dia niantso sy nanorina ny fiangonan'ny sisa Andriamanitra ary naniraka n'ity fiangonana ity Andriamanitra mba hanambara ny fiangaviany farany amin'ny famindram-pony amin'ny olombelona amin'ny fanasana azy ireo hanaiky azy ho mpamorona sy mpamonjy ary tompony izay ihany loharan'ny fiainana. Raha mahakasika an'izany ary rehefa mijery ny tontolo manodidina isika dia mahita fa mamorona lalàna mifehy azy Andriamanitra. Lalàna izay mamaritra ohatra hoe ny fomba hitombony zava-maniry anankiray, misy lalàna izany. Misy lalàna ihany koa manakana antsika tsy hanidina rehefa mihodina amin'ny hafainganam-pandeha ambonin'ny tany amin'ny lalana voatondro manodidina amin'ny masoandro isika. Mamorona lalàna anankiray koa Andriamanitra izay mibaiko ny fomba tokony atao sy mifehy ny mponiny izao tontolo izao sy ny an'ny tontolo hafa izay anisan'izany ny anjely. Andriamanitra dia mametraka an'io lalàna io tamin'ny zavaboary manan-tsaina rehetra eo amin'izao tontolo izao ary manova ny lalàna ao anatintsika anefa ny ota. Izany ny antony tsy maintsy nampitarian'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny feo sy ny soratra dia ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy nanavitra ny olona fotsiny no hahatongavan'i Kristy teto an-tany mba hijaly sy ho fahatonga izy mba hanandratra ny lalàna ho lehibe, tena ho lehibe tokoa. Tsy vitan'ny hoe mponin'izao tontolo izao dia afaka mifehy ny lalàna araka ny tokony ho izy fa mba hampisehoana an'izao tontolo izao ihany koa fa tsy hiara-ny fiovan'ny lalàn'Andriamanitra izy. Raha azo natao ny nanilika ny fitakian'ny farany dia tsy nilainy ho an'ny zanak'Andriamanitra nanolotra ny ainy ho fanerana ny fandikan-dalàna. Fahafatesan'i Kristy dia manam-pirofo fa tsy miova mihitsy ny lalàna. Ny sorona izay
nanosika ny raisiny zanaka ho amin'ny fitiavana izay tsy manam-petra mba navotana amin'ny mpanota dia maneho amin'izao rehetra izao ihany koa dia fa tena ny fahamarinana sy ny famonjam-po io ny fototry ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitondrany. Raha mahakasika an'ilay lalàna amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia manamarika amin'izany moa ny apokalipsy fa hitan'ny Jaona nisokatra hozy izy ny fitoerana masina any an-danitra ary niseho ny fiaran'ny fanekena. Fanontaniana mipetraka dia hoe nafenina hatramin'izay ve ny fiaran'ny fitoerana masina any an-danitra ary inona no naseho an'ity fahitana ity? Mba hatakarana an'io fahitana io dia tsy maintsy mijery ny fitoerana masina eto tany sy ny fombafomba nitranga tao isika. Nafenina nandritra ny taona ilay samy fiara ary tamin'ny andro fandrakofa-pahotana ihany no ahitana azy. Tamin'izany andro izany dia nampiharina ny fitsarana ary voafafa mandrakizay ny ota. Dia tahaka ny dika mitovy eto tany ihany koa ny samy fiara io dia mirakitra ny didy folo fiaran'ny fanekena izany izay hitsarana antsika. Ahitana ny rakotra fanaovam-panafotana koa izy izay tandrindra ny famonjam-pon'Andriamanitra izay misy ny ran'i Jesosy manarona ny fahotantsika. Raha mahakasika an'ilay lalàna dia na dia mahazatra aza ankehitriny ny mandrefa hoe nesoran'i Jesosy ny didy folo hoe ny filazan'olona sasany efa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana hozy izy dia tsy izany mihitsy ny fampianaran'ny Baiboly. Na dia marina aza fa teo amin'ny hazo fijaliana ireo lalàna sy ny fombafomba mifandray amin'ny fitoerana masina eto tany dia mitsahatra tsy manan-kera dia toy izany koa ny amin'ny lalàna momba ny fitondran-tena. Ny lalàn'Andriamanitra dia mandrakizay tsy lany andro izy io, tonga lafatra ary mifehy fitondran-tena ny zava-boary izay manan-tsaina rehetra izay ny fironan'Andriamanitra. Raha ny marina ny lalàna dia mandrakizay satria taratsy ny toetr'Andriamanitra mihitsy izy io. Resaka mahakasika ny sabata ihany koa isika sy ny lalàna. Apetrao fa eo ambony didin'Andriamanitra ny herinao. Io lalàna io dia araka ny nanoratan'Andriamanitra azy dia eo amin'ny tempolo ny any an-danitra. Mety ho hitsan'ny olona ny dika mitovy eto tany fa ny tany am-boalohany kosa dia voatahiry ao amin'ny fiaran'Andriamanitra any an-danitra ary ny rakotra fanaovam-panavotana dia eo amin'ny saron'ity fiara ity ao ambon'ilay lalàna ity mihitsy izany. Jesosy mihitsy izy io eo anoloanan'ilay samy fiara ka hifona ho an'ny olona. Napetraka teo amin'ny fiaran'ny vavolombelona ny rakitsoratry ny sarobedin'ny lalàna ary mbola ao izy io amin'ny fotoana voatondra nefa dia moka n'ireo vato fisaka ireo Andriamanitra mba ho vavolombelona amin'izao tontolo izao hanasongadinana ny tsy fankatoavan'ny didin'Andriamanitra sy ny fanompoan-tsampy amin'ny sabata sandoka izany. Ny apokalipsy 7:10 moa dia mamaritra ny hery samihafa izay ampiasan'ny Satana amin'ny tanan'izao tontolo izao hiala amin'Andriamanitra. Ny zavadrehetra ao amin'ity toko ity dia mifandray amin'ny fanompoam-pivavahana. Ny anankiray amin'ireo hery voalaza dia mifandray mivantana amin'ilay tandroka kely amin'ny tanela toko 7 izay mikatsaka ny hanova fotoana sy lalàna. Dia io hery io dia manafoana ny didiny faharoa ihany koa ary manova ny didy fahaefatra ka mamindra ny famasinan'ny sabata ho alahady. Amin'ny fotoana farany dia anerin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny sary ary anjara ny fivarotana sy ny fifidianana mihitsy ihany koa ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra. Nandritra ny 9,000 taona izay tena nisy mandrakariva ary nanokana ny tenany manontolo tamin'ny asa famitahana sy ny fandravahany Satana ary ny loharan'ny fahamaizina manimba ny hafetsena rehetra azony dia hotakin'ny Satana amin'ny ady farany io ataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Amin'izao fotoan-tsarotra izao no tsy maintsy mampitandrina an'izao tontolo izao ny amin'ny fiverenan'ny tompo tsy ho ela mpanompon'Andriamanitra ary ihany koa ny vahoaka fa tsy maintsy miomana ho tsy misy petina sy ny tsy hanatsiany ao anatrehany tokoa isika. Hamaranantsika azy dia ity lahatsoratra hoe Madame White ity no omeko anao manao hoe raha nitandremana eran'izao tontolo izao ny sabata dia ho nitodika tany amin'ny mpamorona ny sain'ny olona
sy ny foronan'ny olona ho toy ny haja sy fanompoam-pivavahana ary tsy ho nisy mpanompo sampy na tsy mihinan'Andriamanitra fa nina avokoa. Ny fitandremana ny sabata dia marika ny fanekena n'ilay Andriamanitra marina izay nanao ny lanitra sy ny taly ary ny ranomasina sy ny loharano. Manaraka izany ny hafatra izay manidy ny olona hivavaka amin'Andriamanitra sy hitanjona ny didiny dia tsy maintsy manasa azy ireo manokana mba hitanjana ny didy fahefatra. Ny tiana dia hitoetra amintsika mandrakariva ny didin'Andriamanitra ary raisitsika zava-dehibe satria fototra ny fanjakan'Andriamanitra izany. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Dia mangataka aminao izay mba tsy handalo fotsiny any amin'ny fiainanay izany fa hanosika anay ihany koa hankatoa ny ditinao handraizany am-pahatokiana ary hananay fanetretena feno. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.